fa inariny tranga maty Lazarosy sa tsy maty 11 ka hatramin'ny 4 izany lazainy ary efa afaka izany dia hoy izy taminy midosila Lazarosy sakaizatsika manino midosila Lazarosy sakaizatsika ina dikan'izany matory Lazarosy sakaizatsika mpandeha moa azy aho dia hoy ny mpianatra taminy tompo raha matory izy dia ho tsara ihany zany nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany fa nataon'izy ireo kosa fa fialan-tsatsatra amin'ny toromaso no lazay ary tamin'izany Jesosy dia nilaza nitsotra taminy hoe maty Lazarosy gli Lazarosy tsokona Lazarosy tangy Lazarosy azo ilazana azy daholo zany rehetrarehetra zany tangy Lazarosy tsokona gli maty dia onazy ary faly anyony aminareo satria tsy teo aho mba hainonareo fa andeha isika akany aminy dia hoy izy Tomasy zay atao hoe Didio tamin'ny mpianatra namany vo zalahy andeha kotsika mba hiara maty amin'ny lery fa tsy azo koa ty fraziny ty le Tomasy ty ny olona mandositra fahafatesana izy ndray milaza hoe atao tsika mba hiaraka ninona koa hiaraka dangy amin'ny lery koa tsika atao Jesosy rehefa nilaza hoe tsy fahafatesana no atin'izany aretiny zany fampisehoana ny voninahitran'Andriamanitra vankalazana ny Jesosy maty ny levonatsangana araka ninona soratra maso efa maty Lazarosy dia rehefa maty Lazarosy eo izy ny olona tao an-tanàna zao natoko fa 1 ny andininy 7 zao natoko fa 1 ny andininy 7 hoy ny olona tao an-tanàna rehefa maty Lazarosy fa hoy sasany moa tsy hain'ilay ty izay nampahirana ny masony jamba va ny manao zay tsy nahafaty andra-lehilahy ity moa ve tsy hainy le ity ohatrany manao tsy hain'le bandy ity ve mba nanakana an'io Lazarosy tsy ho faty satria ny jiosy tsy mino an'izany Jesosy zany hoe zanak'Andriamanitra zany nampitonga anazy hoe tsy hain'le ty ohatrany hoe tsy hain'le bandy ity ty niresahana an'izany nefa izy nampahirana ny masony iny mijamba lazay Jesosy rehefa ny hafatezan'i Jesosy tsy aretina fa ampisehoana ny voninahitran'Andriamanitra zany hoe fatan'reto jiosy manodidina reto zany fa efa naneny voninahitry Andriamanitra tamin'ilay jamba teraka atao ro jerevantsika indray hoe ahoana moa ny fisehoan'izany tokoa satria hoe tsy hain'le ty ve namelona nyty Lazarosy ty tsy ho faty nefa izy nay nampahiratra n'le jamba fa ahoana moa fa dia nitantara tamin'le jamba nampahiratany Jesosy tao koa ary ahoana zao natoko fahasivy dimy voalohany hatramin'ny fahaefatra zao natoko fahasivy dimy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony vao teraka ary ny mpianany iny nanontany azy hoe raby eo iza moa no nanoto io lehilahy io va sady ray aman-dreny dia teraka jamba izy nanandalo Jesosy dia nahita lehilahy ray teraka jamba raha nandalo tonga teto Madagasikara ny filazantsara ny bokin'ny Apokalipsy zay fanambarany Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy dia nahita firenena anankiray jamba io sitsika atao hoe marary ny firenena azo raisinao ka te jamba ny firenena tsy nalala zany fanambarana sy zava-miafina atao amin'ny Apokalipsy zany dia nahita ny lehilahy jamba hatrany akibony reniny tamin'izay niterahan'ity firenena ty dia jamba le firenena tsy nalala zany Jesosy maty ny levona tsangana araky ninona soratra masina izany eo izy ny mpianatra iza ny nanoto le firenena malagasy ve sany ray aman-dreny ny taolo sy ny razany tany no dia teraka jamba ty firenena malagasy ty anozy izy Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io no nanoto na ny ray aman-dreniny fa ny hanehoana ny asa n'Andriamanitra eo aminy tsy ho firenena io no tsy ty lehilahy ty no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny hanehoana ny asa n'Andriamanitra eo aminy tsy ny firenena malagasy no nanota na ny rasabe ny tany nampahantra azy sy nampajamba azy sy nahafaty ty firenena ty fa mba hanehoana ny voninahitra izy ozy izy voninahitran'Andriamanitra ny hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra
anehoana ny asan'Andriamanitra. Andiny faefatra hoy Jesosy, isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola toandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao dia fahazavana izao tontolo izao. Isika tsy maintsy manao ny asa izay naniraka raha mbola toandro. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany, isika tsy maintsy manao ny asa nanirahana raha mbola atoandro ny andro. Za koa milaza amintsika fiangonana satria za iraka koa. Irahan'ilay tompony fanambarana. Hoe ndana toriny apokalipsy ka ny asa alefa ho toriny eto hanamonjy sy hitondra ny fahazavana. Hovonjena amin'ny ara-panahy ny olona fa hovonjena amin'ny ara-nofo koa. Izay no nanirana ka izay no tsy maintsy atao. Ka io atao io izy Jesosy tsy milaza hoe iza fa ny teneny hoe isika. Miaraka amin'izy izy zany, miaraka amin'ny mpianana izy. Fa tsy io ve tsy vitany raha nataon'izy Izraely ihany nanao azy. Fa matoa izy nividy mpianana dia fantany fa misy antony, misy dikany be da be zany. Maneho zavatra hevitra lavatra ngeza be zany satria rehefa tonga fotoana handeha izy tsy maintsy ny mpianana manao ny asa eo. Rehefa tsy eo tsony izy azandray zany na takaritsika na tsy takaritsika. Rehefa tsy eto tsony ahy dia izy nanohy azy. Rehefa tsy eto Ambohimarina tsony ahy izy ilay nanohy azy. Reo ny mpianatra reo ny olona missionnaire, évangéliste, pasteur nanohy azy. Hoe isika tsy maintsy manao azy raha mbola inona ny andro izy raha mbola atoandro. Fa tsy ny ray aman-dreny na io lehilahy io nanoto mpampisehoana ny voninahitra izy. Voninahitra Andriamanitra. Dia nefa ny Jesosy tsara mazava zany izy. Fa ahoana moa nandraisan'ilay tamin'izany nivoakan'Andriamanitra dia ny jiosy. Nivoakan'Andriamanitra ny aina niaraka tamin'i Jesosy, ny fariseo, ny mpanora-dalàna, mpisorona be sy ny sadiseo. Ireo natao hoe voakan'Andriamanitra tamin'izany mivavaka amin'ny andro sabata, tsy mihinana kisoa sy ny sisa. Ireo vahoaka ireo. Fa inona ny fiantraikany io tamin'izareo? Alohan'ny idirantsika azy zao lazain'i Jesosy amin'ilay jamba. Andininy fahenina, Jaona toko fahatselo andininy fahenina. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nafeta tamin'ny rora dia nahoso ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny fary Siliona izay atao hoe raha adika ny ray. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Nanome baiko Jesosy amin'ilay jamba, andehany ianao ny sasany. Izao ny sariny izany. Jamba le firenena. Dia izay manaiky ny baikon'i Jesosy isasa, ileviny miaraka amin'ny Kristy, miara-maty amin'ny Kristy dia hiary ileviny, hiary hitsangana aminy amin'ny batisy. Zany ny sariny zany. Ka izay rehetra miara-maty, miara-milevina, miara-mitsangana amin'ny Kristy manaiky sasana satria Jesosy nilaza hoe mandana ny sasa. Izy jamba dia nandeha izy fa tsy niady hevitra tamin'i Jesosy fa tonga dia nandeha izy ny sasa. Dia nahiratra ny masony. Eo voninahitra ilay mpanjakana. Dia efa betapety jamba eto Madagasikara efa maninona koa zany. Efa mahiratra. Alleluia. Sa tsy marina ry zany. Sao dia tsy azonareo, sao dia tsy aonareo, sao dia venonareo fa mbola ny Singapour aho. Na ny Maurice. Efa aiza zao? Efa mivantana eto aho zao fa tsy antsony. Dia nandeha ozy izy, dia nanasa ny masoko, dia naninona ny masoko, dia nahiratra. Fangarony olona mino zany. Andininy fahavalo. Toy izay efa nolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe tsy ity va ilay mipetraka nangataka. Hoy ny sasany izy ity, fa hoy ny sasany tsia fa tahaka azy ihany. Ary koa izy zaro izy. Lasa niteraka hevitra be teo fiarahamonina. Hoe fa ahoana e? Mangatsy ity le mpangataka, tsy ity ve le jamba e? Ka ho nandray nahiratra. Tsy izy io. Izy io ko. Hevitra be teo fiarahamonina. Hatramin'izay izy jamba teo tsy nahiratra, tsy isy nokitambany io. Rehefa nanao fanambarana izy fa nahiratra ny masoko. Nanina indray ny olona, sasany nino, sasany tsy nino. Hevitra be. Dia hoe zano izy. Na dia efa mitena ty zano izy, mbola hevitra ihany. Mbola hevitra ihany. Andininy 1 ambin'ny folo.
dia nivavolo dia hoy ny olona taminy ahoana nahiratany masonao ary izy namarika nanao hoe ilay lehilahy tao hoe jesosy no nanao feta dia nanosika ny maso koa ka nanao tamiko hoe makarazana amin'ny sileona ka sasao ny masonao ka dia nandeha ko nandeha dia nanao sazy ka dia nahiratra ary hoy ny olona taminy aiza moa izany lehilahy zany za tamin'ny rano eny jamba dia tsy fantoko kono zany fa ny rano tamin'ny tsona dia nandeha dia nahiratra tsy hitako tsony izy ary le jamba taloha dia neta tany fariseo ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i jesosy ny feta sy nampahiratany masondra lehilahy ary fariseo kosa nanontany azy nahiratany masony dia hoy izy taminy asiny fetany maso koa dia nisasaka ka nahiratra ary hoy ny fariseo sasany tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany satria tsy mitarina ny sabata izy a dia hoy sasany ataony lehilahy mpanota ahoana no fahay manao fagagana toy zany dia nisara-tsaina izy reo lasa hevitra tsy mitovy hevitra le korotana ambony ambany ny domy tena nikorotana ny domy a satria hoe andro sabata ve ny nanaovana anazy nefa andro sabata tsy tokony esany aparetana masonjano nefa nahiratra tsy avy amin'Andriamanitra zany ataony mpanota ahoana na ian'izany raha gatikitsika ary tsy mpanota tsy mahavita an'izany ko ny mpanota ve navita an'izany raha be zany zavatra zany fa mitondra korotana sy fitsara-tsaina mihitsy amin'ny olona iarao fa zany mihitsy ny ainantsika ho aby zao a dia toy izy antsika nivaky tena fa olona ny sara-tsaina farany toyto izy ndininy fahaenina amby folo ndininy fito amby folo zao tsika ary hoy indray izy tamin'ilay jamba ahoana no lezanao azy fa nampahiritranomasonao izy dia hoy izy mpaminany izy mpaminany izy hoy izy satria nanina ny mason'le jamba nahiratra fireto jamba manontany azy reto mahalala jesosy mpaminany sa tsy malala ka tsy mbola nanositra feta dia tsy mbola nisasa tany amin'ny ranony siloana ko ahoana no ahiratra moa izy reto fa ilay jamba tonga dia nanolaza mpaminany izy ary amin'izany ny jiosy tsy nino azy ho efa jamba ka nahiratra mara-piatsony ray aman-dren'ilay nahiratra fa nanontaniny hoe zanaka romo ity zay lazainareo fateraka jamba ka nahoana ary no nahiratany maso zao hoe ray aman-dreny namakilay tsy fantatray fa zanaka izy sady teraka jamba fa tsy fantatray zay nahiratany zao ary tsy fantatray koa zay nampahirirany masony tany izy ihany nanontany hoe fa olona bandy efa kilatony be io aoka izy milaza zay amin'ny tenany ihany a zay tsy tehitra lalany amin'izay nahiratany masony ihany izany teny zany no lazainy ray aman-dreniny satria natahotra ny jiosy izy fefa nifanaiky raha teo ny jiosy raha misy manaiky azy ho Kristy dia horoahana amin'ny sina goka na le ray aman-dreny zany tsy mafaly nahiratan'le zanany jamba teraka fa noho n'le fivavahan-drazana eo a no nyfatahorana hoe roahana amin'ny fiangonana zay manaiky an'io jesosy io fa maty ny levina tsangana araka ninny eo araka ny soratra masina efa milaza zay niala ny ray aman-dreny tsoa dia voaroaka amin'ny fiangonana so voaroaka amin'ny seza eto iala fitoerana sy seza misy eto dia bady efa gilatiny be io fa notanio izy ahoana ny kozy inona tena natonga ny toa tena nampahiratra ny masony toa anotanio izy fa za zay tsisy hidiranay lalina izany kozinareo zany satria raha misy fantatra fa manaiky an'io Kristy io ho mpanjaka manaiky an'io jesosy ho mpanjaka roana iala amin'inona amin'ny fiangonana andao reo jerevantsika tokoa zay teo jiosy manaiky an'io koa ve ny jiosy ho mpanjaka zao natoko fahavalo amby folo no vakitsika zao natoko fahavalo amby folo raha misy manaiky an'io jesosy ho mpanjaka roana iala amin'ny sinagoga raha misy manaiky an'io zany ny lalàna nisy teo amin'ny jiosy fivavahana jodaisme zany ny lalàna nisy tamin'izany dia manomboka ny diny valo manomboka atsika andiny telo amin'ny telopolo zao natoko fahavalo amby folo manomboka ny diny telo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo zany no raisitsika fa raisitsika tsikelikely zao voasorana diny valo andininy telo amin'ny telopolo lohateny hoe nitsarany Pilato an' Jesosy ny lohateny hoe nitsarany Pilato an' Jesosy ary niditra tao anaty rova indray Pilato dia niantso an' Jesosy ka nanao taminy hoe ianao va ny mpanjaka ny jiosy raha am'izao fotoana zao masy dia teny hoe ianao ve ny président ny jiosy
jesosy namaly hoe hevitrao ihany va no anaovanao an'izany sa nisy hafa nilaza ahy taminao ohatran'izao zany hoe hevitrao ve zany sa toroteny nataondry lolona zao teny an-dalana no lalalanao an'izany sa hevitranao ihany zany hoe tsy ngiarany indindry amin'ny telopolo nga ajiosy ohatra anareo ny firenenao sy misorona be anao mpitondra fivavahanao aminareo regny nanolotranao anao taty amiko fa inona nataonao jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo zao ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo zao fa raha mba avy amin'izao tontolo zao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy a nefa kehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako i Pilato tamin'ny président zany ianao président zany ianao ve izy mpanjakary ve ianao zany jesosy namaly hoe voalaza anao fa président jesosy io te hafatsika io voalaza anao fa président hoy jesosy izao no nahaterahako ary zao no niaviko amin'izao tontolo zao dia ny anambarany marina zay rehetra avy amin'ny marina dia mihain'ny feoko dia io Pilato tamy fa inona ny marina ty iny zany marina zany iny zany ny mbo marina zany zay tsara le firesaky n'le adevitra mpanjaka ary ve anao ozy izy mantsiny jesosy ianao nga ozy izy misy nitorenao am'izany sa hevitrao ihany natonga anao teny an'izany zanga ozy izy ekipanareo ina ndrariko an'izany na mpanjaka na tsy mpanjaka le jesosy fanjakako tsy eto amin'izao tontolo zao fa raha mba ety ny fanjakako dia niady ny mpianatro ny fanjakana izy tsy eto amin'izao tontolo zao izy izy fanjakana izy miteneniny hoe tsy mba eto e leniza neny filohena Donald mampianina ve sa neny filoba Donald Trump sa neny filo Macron sa neny fanjakan'ny pastera Mayolana io resahana io leniza io jesosy no milaza raha ny fanjakako izy izy dia tsy mbola eto amin'izao tontolo zao fa raha izao ny fanjakako dia fa nanina reo mpianatra reo niady reo tsy namelana hosamboronareo fa zany ny fanjakako fa ny fanjakanareo eto sa tsy eto nenareo eto nenareo misy milaza mako hoe eto ary ny baiboly milaza hoe ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo zao izy izy naho ny pastera Mayolana milaza an'izany fa nga zao jesosy nga io tenin'izy io izy eny tenin'io fa tsy za ka za ve raha njaka dia ny an-danitra pastera Mayolana ny anjaka mahazokafo kely ale fijery ka za anao resako aminareo mba ahafahanareo miady hevitra amin'ny olona rehefa miresaka fa tsy mianahana fotsiny fa mba miady hevitra ohatra ndrakotra margarine hoe fanjakana eny jesosy eny io fa tsy nenazy dia toy izy eny le resaka e andininy valo telopolo manaraka io Pilato taminy inona ary marina rehefa nanontany azy izy dia nivoaka nakeo amin'ny jiosy indraika nanao taminy hoe tsy hitako zay enina na dia kely akory azy fa misy fanaonareo amin'ny pasika andefasako anankiray ho anareo ko tianareo ve raha alefako ho anareo ny mpanjakanao ny mpanjakany jiosy ireo niantso indraika nanao hoe tsy le io fa Barabasy kanefa Barabasy jiolahy kanefa Barabasy ozy izy jiolahy nantany zany Pilato ianareo moa amono n'ity mpanjakanareo ty io jiosy ohatra anareo raha misika malagasy dia hoe malagasy ohatra anareo io e fotsiny vono inareo ka zao ary misy dahalo io misy jiolahy io dahalo io sady mpangalatra ny mpanolana io Barabasy io sady mpangalatra io ny mpanolana mpanodikodina ka iza ny tianareo zany nanontaniana ny jiosy iza ny tianareo ho alefa ary iza ny tianareo vonoina jesosy ilay milaza ny marina jesosy ilay marina ve no vonoina ny azo fijaliana safidy fifidianana no atao sa ity jiolahy mpanolana sady mpangalatra sy mpamono olona ity iza ny mety aminareo inona navaliny jiosy
izany mety aminay ozy izy ny jiosy le jiolazy le mpangalatra io no mety aminay hoy ny jiosy le mpanodikodina are-pirenena le mpanodikodina mpananam-bahoaka le mpangalatra io jiolahy io no mety aminay fa zay tsy mila zany jesosy marina zany zay nisafidiny jiosy tena normal mihitsy zay zala zay kontsika koa raisina koa io hoe mpisafidianina isany mety aminareo mijiolahy sy ny mpangalatra ve samy mpivavaka fa misy geste be ny anay jiolahy sy ny mpangalatra ohatra nataony jiosy izy-ngisina misy ny miaraka jiolahy sy mpangalatra nefa zay tsy mila an'io a ho mpanjaka anay zay tsy mila reo mpanjaka anay fa nany mpanjaka anay jiolahy sy mpangalatra fa jereo mbola famarinana zany efa ombona miazo fijaliana am'izay jesosy zao natoko faharoapolo azavady toko fahasivy amby folo zao natoko fahasivy amby folo andiny efatra amby folo ka hatramin'ny enina amby folo zao natoko fahasivy amby folo le andiny efatra amby folo ka hatramin'ny enina amby folo ary fiomanana amin'ny pasika ny andro tokony tamin'ny ora fahenina dia hoy izy tamin'ny jiosy ino ny mpanjaka anareo hoy izy tamin'ny jiosy kristy moa jiosy sa tsy jiosy jiosy kristy vavaka amin'andriamanitra tokony ampanao lanitra sy ny tany mpitandrina ny sabata tsy mihinana kisoa dia ozy izy pilata reto mpivavaka reto koa reto mpivavaka ireto zay tena manana fosaina hoe tena ao amin'andriamanitra mihitsy io ary ny président nareo io izy io manao izy le mpivavaka dinidimy amby folo fa niantso reo hoe eto omboy amin'ny azo fijaliana izy hoy pilata tany omboko amin'ny azo fijaliana va ny président nareo e ny lohan'ny mpisorona namaly hoe tsy manana président fa tsy kaisara izahay azo raisiny zany sary zany farina an'izay tsotra io no président nareo io mpivavaka io ozy izy reto jesosy mpivavaka tsy mila président mpivavaka zay fa président mpitondra mpanao politique kaisara mpanao politique sa tsy mpanao politique mpanao politique kaisara mpitondra fanjakana teo izy fa zay tsy mila an'io jesosy io fa nanay mpanao inona mpanao politique fa tsy io président nay izy fa tsy nefa ny jiosy eny dia milaza fa mivavaka amin'andriamanitra tompony lanitra sy ny za zao dia valazaiko amitsika tena hitsanganao fahavalontsika ty lalana miantson'andriamanitra navotana ny firenena ty misy jiosy be da be ao fa misy jiosy any na ty zany aza nalahelo rehefa nombona tamin'ny azo fijaliana jesosy fehitrahatra mihitsy sady mitomany fa tsy ny jiosy rehetrarehetra nanao hoe ombo amin'ny azo fijaliana fa nisy apahany any tao vitsy fa sainginy zao na dia ny jiosy aza no nanombo any jiosy tamin'ny azo fijaliana nandavy jesosy sa nanaiky nanday sa nanaiky nanaiky izy satria inona ny antony dia satria ty zao natoko fa raiky amby folo zao natoko fa raiky amby folo zao natoko fa raiky amby folo ny manomboka andininy fito amby efapolo tsika ny mamaky zao natoko fa raiky amby folo andininy fito amby efapolo ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo nanangona ny synodiona ka nanao hoe ahoana no ataontsika fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro iny moa ny famantarana maro efa nataony le teraka jambana n'inona na hiratra ato lazarosy maty nitsangana tamin'inona koa tamy maty dia inona ary no ataontsika ka manao famantarana be iny andiny valambe efapolo raha velantsika anao toy zany any izy dia ino azy avokoa ny olona rehetra ary hoavy ny romana ny rahavany fonenantsika sy ny firenentsika ary anankiray taminy dia kaiafy mpisorona be lohadoany mpisorona mpitondra fivavahana tao tamin'izany taona izany nanao hoe ianareo tsy malala n'inona nampisaina akory fa tsara ho anareo raha lehilahy ray faty hamonjy ny firenena mba tsy horava avokoa ty firenena ty ary tsy niteny izany ho azy izy fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany dia naminany fa jesosy ho faty hamonjy ny firenena naminany izy fa jesosy ho faty hamonjy ny firenena ka
na dia niorakoraka aza ny olona hoe ny anaranga président panao politika ny mety aminay fa tsy président Jesosy sy mpitondra fivavahana sy anao marina izany tsy mety aminay zany hoy ny Jiosy fa Jesosy tsy nandalo io faty satria ny mission Jesosy hamonjy ny olona rehetra na ny Jiosy na ny Grika na ny Gentilisa na i Pilato na Heroda na Kaiafa mpisorona be na ny Fariseo ny mission Jesosy dia tsy ny hoe anekeny Jiosy azy fa izy no mpanjaka tsy anekeny Jiosy fa izy no zanak'Andriamanitra ny mission tety fa ny mission tety atany dia zao hamonjy ny Jiosy rehetra hamonjy ny Gentilisa rehetra ka tsy nirarahana tsy nivaky loha tamin'izay Jiosy izy na anaiky anazy ho mpanjaka ny Jiosy na tsy anaiky anazy ho mpanjaka fa ny hamonjy ny olona rehetra inona moa ny olona rehetra na tsara na ratsy na nino azy ny olona na tsy nino azy dia ny hamonjy an'ireo ny mission ny Jesosy ho an'izay olona tety an-tany koa marina hamonjy an'ireo olona marina reo koa ny atongavan'i Jesosy raha zanatrika mety ho lavo reo raha pitso raha afaka pitso hamonjy an'ireo ny atongavan'i Jesosy dikan'izany tsy nanda Jesosy na dia vonona azy satria ny fahafatesany no anehoan'Andriamanitra ny voninany amonjena izao tontolo izao ireo voninahitra halleluja halleluja ka mazava be zany raha ny soratra masina ny jerevana satria ny olona be tabe miresaka hoe tsisy idirany politika sy fivavahana zany tsisy idirany zany donc rehefa politika zany amin'ny olona dia zava-doza alatra fangorona karena fanondranana rena tsokosoko fanodikodonam-bolan'olona kolikoly afera-maizina rehefa politika dia zay marina fa zay ny endriky ny politika anankiray fa kristiko eto koa manao ny politika mpanjaka avainao izy izy mateny Jesosy volazonao fa inona ao izy izy mpanjaka fa zao ny atongavako tondrany marina inona ny marina zay ny politika ny Jesosy politika n'inona tsy angalatra Jesosy zany tsy ampangalatra anao tsy hanodikodina ny pirenena zany Jesosy zay ny politikany zay koa ny politikany vahoakany manana zany hoe tsy miaraka ny politika sy ny fiangonana fa mazava be io teny io mazava be hoe Kristy ny politika ny Jesosy Kristy amonjy ny olona rehetra na tsara izy na inona na ratsy na mino azy na tsy mino azy tsy rarahany zany na mino azy ianao na tsy mino azy tsy rarahany zany na hividy azy ianao na tsy hividy azy tsy rarahany zany fa ny azy mission dia zao aninona anao amonjy anao ka vitany Jesosy ve mission sa tsy vitany le voninahitra le mpanjaka halleluja halleluja dia ahoana zany raha tsy tianao ny politika ny marina dia tsy tafapetraka amin'ny seza eo ianao tsy tafaraka aminay ianao fa ny politika ny Jesosy dia anao inona politika ny Jesosy dia hamonjy ny olona rehetra ka raha tsy mety anao zany politika zany dana makany amin'ny toeran'ny Jiosy fa ny Jiosy nakasitraka an'izany sa tsy nakasitraka an'izany izy no safidinao Barnabasy sa Jesosy le jiolahy sy mpangalatra sy mpanolana sy mpamon'olona ve no mety aminareo vahoaka sa ity Jesosy laza fa mpanjaka anareo ty inona safidin'ny olona tam'izany andro zany bara jiolahy sy mpangalatra sy mpamon'olona ny fidiny mamalana ny tanina koa izy no mpanjaka anareo ino no mpanjaka anareo zay tsy manam-panjaka afa-tsy izy moa ny tena zany ny Jiosy ka raha mahintsika zany Jiosy contre atsika am'izao tena arabaky teny mihitsy ninona bay baiboly azonareo ve zany sa tsy azonareo sao dia varina mijerijery aitya Maurice zay nareo ahoana zany resakizany jamba lay teraka raha ny kibondrenina atonga Jesosy nampahiratra n'inona jamba izao koa lazaiko antsika
tirenentsika ty koa jamba hatramin'izay efa tonga Jesosy mampahirana ny mason'ny jamba fa mbola misy jiosy tsy malala an'izany any ao mbola misy mivavaka tsy malala an'izany any ao sa tsy marina izany